PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, Nicaltao en vidiny mirary. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny vaovao. Noraisin'ny filohan'ny Repoblika Frantsay tao amin'ny Élysée androany ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina fihaonana izay miompana amin'ny fitohizan'ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena roa-tonta. Tsy azo fatrihan'ny mpijery ny lalao ihaonan'ny ekipa-pirenena Barian'i Madagasikara sy ny ekipa-pirenena Benin ho tanterahina ny faharoan'ny volana septambra izao etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina raha ny fanambarana navoakan'ny CAF ny hariva teo. Antony izany ny fisian'ny valanaretina Covid-19 araka ny nivohitra tao anatin'ny fanambarana. Minisitra miisa 5 tamin'ny governemantany taona 2024 teo no natao fanadihadiana momban'ny kolikoly teo anivon'ny Bianco. Izay no nisongadina nandritry ny tatitra amin'ny asa vita isan-taona nataon'ny Bianco teny Ambobao androany. Raha ampitahina ny tamin'ny taon-dasa, nahitana fiakarana nitrangana kolikoly ho an'ny taona 2024 vokatry ny fipariahan'ny valanaretina Covid-19. Afapo tamin'ny fanatanterahana ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo ireo mpiara-miombonantoka sy ny mpiantsehatra rehetra ka ho amafisina izany. Io no isan'ny teboka ny vohitra nandritra ny varavarana misokatra amin'ny tanterahana androany teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Misa 520 maty, maherin'ny 50 ireo naratra tao aorinan'ny fipoahana bomba indronisesy tao amin'ny serana mpiara-manidin'ny Kaboul omaly. Asa fampiororona izay no tanterahin'ny État islamika. Vokatry izany, miaramila Amerikanina misa 30 no namoy ainy. Nanambara ny filoha Joe Biden ny amin'ny anenjehana ireo tompon'antoka tamin'ity asa fampiororona ity. Ny andindindreo arahinao afaka fotoana fohy. Magnatry ny mbola tsara tompoko lahy sy tompoko vavy tonga sosika anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'ity anio ity eto am-piandohana dia asako ampanajana sady anao naraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany satria maro dia maro ireo vaovao teto amin'ny tany sy ny firenena hoteterana aminao eto anivy ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity. Ny anomboantsika izany dia noraisin'ny filohan'ny Repoblika Frantsay tao amin'ny Élysée androany. Ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina fihaonana zay niompana tamin'ny fitohizan'ny fiarah-miasa eo anivon'ny firenena roa-tonta. Misy lakanaka jona no mitondra antsika ny makasika izay. Tafiditra ao anatin'ny fihaonan'ireo mpandraharaha mivondrona amin'ireo firenena mampiasa sy miteny ny teny frantsay na ny REF 2024 ao Paris izay fihaonana tamin'ireo mpandraharaha frantsay mikambana amin'ny MEDEF. Noraisin'ny filohan'ny Repoblika Frantsay tao amin'ny Élysée androany ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina fihaonana nahafahan'ny firenena frantsay sy malagasy nanamafy ny fiarah-miasan'izy ireo nandritry ny fandraisam-pitenenan'ny filoha Emmanuel Macron ny alohan'ny fihaonan'izy ireo mitokana laza ity farany fa hanampy ny fitondrana malagasy amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa maro apetraka isan'izany mikasika ny plan d'émergence, ny sehatry ny fampianarana ary mikasika ny fanajariana an-tanan-dehibe. La France justement est pleinement mobilisée pour accompagner le développement de Madagascar dans le cadre des priorités que vous avez définies. Von'ny Frantsa nampiana Madagasikara amin'ireo sehatra ny fampandrosoana izay efa voafaritra. Manosika ihany koa ny plan d'émergence amin'ny famatsim-bola 700 tapitrisa euro hatramin'ny taona 2024 eo amin'ny sehatra ny fambolena, ny fampianarana sy ny fanajariana an-tanan-dehibe. Hatramin'ny androany dia tazomina tanteraka izay tosika omena ihany Madagasikara izay. Isan'ny iopana ny fanampiana omen'ny Frantsa ny Madagasikara ihany koa ny ady atao amin'ny haitany sy ny Covid-19. Hatramin'ny fiandohan'ny fiparihan'ny valanaretina dia efa nanampy hatrany any Madagasikara izahay. Vao tsy ela akory nampiditra fatrana vaksiny roa etsy Frantsa tamin'ny alalan'ny inisiative COVAX.
irina ihany koa ny toizan'ny fifampiresahana momba ny Ilze Parsa. Niaraka nanapa-kevitra ny fametrahana ny komision mixte isika ny taona 2024 efa mandeha ny asa dia mila toizana ahafahana mahita ny maromaro tsiraisana ahatongavana amin'ny fampivoarana marina iny toerana iny. De protéger les trésors de biodiversité qu'elle abrite, d'avoir une stratégie aussi scientifique commune. Nanamafy izay fitoizan'ny fiara-miasa izay ihany koa ny Flo Andrazwel nandritry ny fandraisam-pitenenany. Nanamafy ity farany fa horesahana mandritra izao fiona izao mazava ho azy ny mikasika ny Ilze Parsa. Monsieur le Président, la qualité de la délégation malagasy qui m'a accompagné. Raha ny délégationa malagasy nanaraka aty Frantsa, délégationa izay ahitana mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny indostria dia manamafy ny fahasahiranan'ny firenena malagasy amin'ny fisian'ny partenariat public privé. Ity farany izay antoka voalohany ahafahana tonga amin'ny fampivoarana ara-toekarena, irina ny hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny toekarena amin'ny mpandraharaha frantsay. Fiaraha-miasa izay azon'ny firenena roa tonta-tombony. Horesahina mandritra izao fiaonana izao ihany koa araka ny efa nambarany toy ny Ilze Parsa. La question relative aux Ilze Parsa sera naturellement à l'agenda de notre discussion. Andrasana araka izany ny efitra isongadina mandritry ny fiaonana mitokana izay tanterahan'ny filohan'ny Repoblika Frantsay sy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andrazwel androany tao amin'ny Élysée. Andrasana araka izany ny mety akoko ny fiaonana mitokana izay atrehan'ny filoha roatonta indrindra fa mahakasika ny fitakitsika ny Ilze Parsa anisan'ny vaovao lehibe andrasan'ny malagasy 5 tapitrisa mahery. Fa lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa fa iverina eto Madagasikara sika eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena vaovao anisany nanaitra ny mpanara-baovao tamin'ity androany ity raha ohatra ka efa niomanomana ny ijerana izay lalao ny Barine Madagasikara izay. Tsy azo atrehan'ny mpijery ny lalao ionan'ny ekipa pirenen'ny Barine Madagasikara sy ny ekipan'ny Benin izay ho tanterana ny faharoa ny volana septambra ho avy izao itsy amin'ny kianjan'ny Barine Mamasina raha ny fanambarana navoakan'ny CAF ny ariva teo antony izany ny fisian'ny aretina Covid-19 araka no nivoatra tao anatin'ity fanambarana ity. Abraham Randriamanana. Tsy azo atrehan'ny mpijery ny lalao iaonan'ny Barine Madagasikara sy ny ekipa pirenen'ny Benin raha ny fanambarana navoaka ny CAF na ny Confédération africaine du football ny ariva teo. Lalao izay ho tanterahina ny faharoa ny volana septambra izao etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ao anatin'ny fifanitsana ny Coupe du Monde 2024. Ny fisian'ny valinaretina Covid-19 sy ny fipetranapetraky ny CAF sy ny FIFA manoloan'izany no antony anatanterahana ireo lalao tsy azo atrehan'ny mpijery raha ity fanambarana ity hatrany. Nanamafy ny teo anivon'ny CAF fa entitra ny fandraisana fepetra ho an'ny federasiona raha toa ka misy ny tsy fanajana ny fepetranapetraka. Andrasana araka izany io mety ho fiovan'ny fandaharam-potoana izay efa napetraky ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ny fitokanana ny kianja izay miray andro amin'ity lalaon'ny alakamisy ho avy izao ity. Saika hoe anomboka rapitso moa zany ny fizarana ny tapakila afahana mijery izany lalao izany saingy taty amin'ny ora farany dia tsy azo natreny zany araky ny fanapahan-kevitry ny CAF na teo aza ny vinavina ny fitondram-panjakana malagasy sady tokana ny kianja no hiatrika an'izany lalao izany fa dia andrasantsika ny mety ho toy ny izany vaovao izany eo anivon'ireo komity mpikarakara izay ho tanterina aminao hitanivy ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ihany makasika an'izany rehetrarehetra izany fa makasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ndray kosa eo anivon'ny Bianco dia ministra miisa 5 tamin'ny gouvernement tany taona 24 teo no natao fanadidina momba ny kolokolo teo anivon'ny Bianco io no nisongadina nandritra ny tatitra ny asa vita isan-taona nataon'ity Bianco ity teny ambobao tamin'ity androany ity rampitaina tamin'ny taondasa nahitana fiakarana nitrangana kolokolo teto Madagasikara raha hoan'izay taona 124 zay raha hoarina amin'ny taona 24 noho ny fiparitahan'ny valinaretina Covid-19. Nambinina Raverson no mitondra antsika ny makasika izay. Voasaringotra amin'ny resaka kolikoly ary nanaovana fanadihadiana teny anivon'ny Bianco ny solon-tena-mpanjakana maro sy ny ministra tamin'ny gouvernement ny soloina farany teo. Ireo olona izay nampiharana izay lalàna izay dia misy aretika ataon'olona ireto izay azo tanisaina ihany izay nanaovany Bianco ny asany. Misy mpikambana ao anatin'ny gouvernement dimy, misy mpikambana avy amin'ny antom-panjakana maro samihafa iray izay tazomina vonjam-baika ny vonja misy moa izay olona izay teo ihany koa ireo mpisehatra anivon'ny fizarana misy 10 ary misy ny tanana vonjam-baika ny vonja miandry ny fizarana azy ankoatra ny olo-mpanjakana ambony ndraiky amin'ny 30 izay didim-panjakana mametraka azy ireny ary ny enina amin'ireo dia ny tanana vonjam-baika any amponja ihany koa. Ny raharaha kolikoly mahavoasaringotra ny olo-mpanjakana tahaka izany kosa izay miankina amin'ny voamera manokana
mandinika izany eny anivon'ny anteny mineram-pirenena ny fampiakarana azy eo anivon'ny haute cour de justice etsy ankilany isan'ny olana tsy ahafana manafoana tanteraka ny kolikoly eto Madagasikara raha ny nambaran'ny tale général ny Bianco ny tsy mbola farisi'ny olona mahita tranga kolikoly mitoroka. Fanombohana ny atsika, fanombohana ny anay. Ka raha tsy samijoro izy aty ahoana moa ny asa iny mijoro efa voatsona ny fitsarana na ohatran'izany izy dia lasa marefy le profo entina mandrona fitsarana dia tonga any am'le hoe mety maromaro ny mitondra taratasy izay mikirakiray kanefa vitsy satria marefy le profo. Zavatra mety nisy a zay zavatra misy. Nitotosaina androany tetsy amin'ny afoiben'ny Bianco Ambobo ny tatitra isan-taona ny asa vitan'ity bureau maleo tena miady amin'ny kolikoly ity. Raha ny antotanisa ho an'ny taona 2024 mahatratra 2,773 ireo fitaranana voaray, 2,700 ahina misy tranga kolikoly, 4,700 nalefa teny amin'ny fitsarana, 5,700 vita fanadiadiana, 4,700 voatery no samborina ary 3,20 no tananamponja vonjomaika. Raha ampitaina tamin'ny taondasa nahitana fiakarany trangan'ny kolikoly ho an'ny taona 2024 vokatry ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 misa 2,730 ny nanao fanambaram-pananana. Raha hoan'izay kolikoly zay dia mbola anisan'ny ady mafia atrenin'ny vahoaka malagasy satria mbola maro ireo trangana kolikoly miseho eto anivon'ny firenena indrindra iny anivon'ny fiarahamonina miainga amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny ambony indrindra zany fa mahakasika izay hatrany fa eo amin'ny tontolon'ny raharaha ampitsarana indray kosa anisan'ny efantohan'ny mason'ny mpanarabavao ihany koa ny raharaha Apollo 21 sy ny toyn'ilay volamena 370 kilao mety hatrany ny fanadihadiana mahakasika ilay raharaha Apollo 21 sy ny raharaha volamena 370 kilao raha ny nambaran'ny ministry ny fitsarana tamin'ity androany ity ho tanterana any Afrika Atsimo amin'ity farany volana ity sy ny fahafolon'ny volana septembre ho avy izao ny fitsarana mahakasika ireo volamena 370 kilao zay miala avy eto Madagasikara sarona taty Afrika Atsimo. Nambinina Revelson hatrany no mitondra antsika ny mahakasika izay. Ny farany volana izao sy ny fahafolon'ny volana septambra ny toy ny fitsarana mahakasika ny raharaha volamena 370 kilao raha nambarany ministry ny fitsarana androany. Miditra ao anatin'ny dingana famarana ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ireo tompon'andraikitra amin'izany. Le secret de l'instruction fanazana zany hitantsika ihany koa fa nisy zany ilay ataontsika hoe ratification izay nalefa tany amin'ny parlement tamin'ny farany teo mahakasika zany an'ireny fiarahantsika amin'ny SADC reny protocole d'accord moa izy iny anisan'izany zany ny resaka hoe extradition tanatin'ireny rahantsika mahafantatra zany fa anisan'ny firenena izay ao anatin'ny SADC ny Afrique du Sud dia efa vita moa izay ratification izay hiditra zany amin'ny fanatanterana le protocole tsika satria manamora kokoa zany ilay famerenana na ilay olona zany na ilay ataontsika hoe ilay harem-pirenena izay hivelona falasana. Mitoy ihany koa etsy ankilany ny fanadihadiana mahakasika ny afikasana moa ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Raha mahakasika ny raharaha Apollo moa zany dia rahantsika mahafantatra fa mandeha zany ny fanaovana ny fanadihadiana ifotona ny enquête au fond andreo hivelona fa voaroiroy ankoatran'izay ihany koa zany dia misy ny fikarohana ny porofo hafa izay hiverina fa mety mbola hoe ahafahana zany mijery io moa dia apetraka foana ilay présomption d'innocence tsy hoe rehefa hoe voasambotra ilay olona na hoe mahazo famonjana vonjimaika zany dia tena hoe meloka fa arakaraka ilay fitsarana rehefa avy eo no anameloka na tsy anameloka azy. Nanatrika ny tatitra nataony Bianco ny asa vita ny isan-taona androany ny ministry ny fitsarana. Nandritra zany ihany koa no nilazany fa efa misy ny didim-pitsarana nivoaka ny amin'ny fampisamborana ny faniriso herinaivo. Efa misy ny fifandraisana eo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny raharaham-bahiny any Frantsa mahakasika izany. Andrasitsika daholo ny tompo lasy tompo vavy ny mahakasika ny mety hoe tony ireny raharaha mafampany eto amin'ny tany sy ny firenena ireny fa ho an'ny lafiny fampandrasona indray kosa no mentsika anohizana ny fotoana ny fampahalalam-baovao
afapo tamin'ny fanatanterahana ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo ireo mpiara-mombonantoka sy ny mpisehatra rehetra ka ho mafisina izany amin'izao fotoana izao. Ino no isan'ny teboka ny votra nandritra ny varavarana misokatra no tanterahana androany tetsy amin'ny lapan'ny tanànan'ny Analakely. Onona saina no mitondrantsika ny makasika izay. Maro lafo ny asa efa tontosa tamin'ny alalan'ny PIA na ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Isany amin'izany ny fanadiovana sy ny fanamboarana ireo lakan-drano sy fatson-drano eto Antananarivo sy ny manodidina, ny fanorenana fotodrafitrasa ahafana mitantana ny rano sy ny fifehezana no mety ho fiakaran'ny rano amin'ireo faritra ivo sy ahina isy tondra-drano. Tetikasa izay ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananany tany no maître d'ouvrage ary vatsy ny AFD sy ny banque européenne vola. Ny programme PIA dia vita ny andiany voalohany amin'ny asa fanajariana fa mbola mitoy andiany faharoa. Le version voalohany nisy volet anankiroa. Le volet iray le resaka 50 milliards andesahana teo dia ny ankoro amin'izao fotoana izao le 20 milliards 70 milliards ariary zany ny totalin'ireo volet anankiroa. Fa ankoatran'izay ny programme misy an'le schéma directeur en assainissement zay ny andiany voalohany koa manokana ho an'ny commune urbaine Antananarivo. Fa ny andiany faharoa l'extension zany hoe miaraka amin'ny 37 communes ivelany Antananarivo renivohitra dia amin'ny herinandro ambony no présentena les études, les institutions d'études sy jerevana hoe ohatra ny ao amin'izay ny tatanana an'le resaka assainissement amin'ny ankapobeny eto Antananarivo. Hiditra amin'ny andiany faharoa ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo ary efa andalam-pandiniana ny fanatanterahana izany ankehitriny ny mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara. Nous préparons un nouveau projet PIA 2. Manomana programma vaovao izahay amin'izao izay antsoina hoe PIA 2 izay ho fantatra mialohan'ny fiafaran'ny taona izao ny famatsim-bola amin'izany eo anivon'ny AFD izay famatsim-bola misimisy kokoa noho ny PIA 1. Eo ihany koa ny fiaonana eo amin'ny vondrony Europeana izay ivory any Bruxelles ka endrasana mialohan'ny taom-baovao ny antsipriny sy ny famatsim-bola. Mahafapo ny fiarahana amin'ny vondrona Europeana izay nanampy ny tohana ara-bola avy amin'ny AFD tamin'ireo tetikasan'ny tanterahina toy ny lalankely, ny rocade d'Arivo sy ny PIA. Ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo izay arahan'ireo mpisehatra maro samihafa miasa ny fanatanterahana azy ary miankina betsaka amin'izay fiaraha-miasa izay ny vokatra. Beaucoup de la bonne coordination et de la bonne entente entre ces acteurs. Isany ho tanterahana amin'ny PIA 2 ny fanamafisana sy ny fanitarana ny asa natao tamin'ny PIA 1, ny fifehezana ireo rano avy nampiasain'ny isan'ny tokantrano izay ankehitriny mivarina amin'ny lakan-drano sy renirano mandalo eto Antananarivo. Ho tanterahana amin'ity andiany faharoa ity ny fanasarahana ny rano avy nampiasaina sy ny rano avy amin'ny reny farisy hony ireny ary efa andalam-pandiniana ihany koa raha ny fanazavana ny fanadiovana indray ireny rano avy nampiasaina ireny. Ny programa tahaka izao izay mitaky ny fandraisana andraikitra sy ny fiaramentany rehetra ahafahana manatratra ny tanjona napetraka ny soroana ny tondra-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny tokony ataon'ny tompona andraikitra eny fotony ny manara-maso ireny fotodrafitrasa vita ireny sy mitazona ny toerana adio. Ny mponina ihany koa tokony atsapa fa mandrora mitsilany ihany raha manary fako amin'ireny lakan-drano ireny ka ho dibo-drano indray noho ny fahatsetsena n'ireo fantsona sy lakan-drano rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Ajantsika niny fa hiverina vetivety ao anatin'ny lafombaovao ara-politika isika namoaka fanambarana ny teo anivon'ny KMF Konoe momba ny fangatahana fanesorana ka hanoloana ny mpanolo-tsaina ny tanàna miisa 10 eto Antananarivo renivohitra. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa hita mibaribary ny tsy fifankahazoana eo amin'ny mpanolo-tsaina sasany sy ny fahefana mpanatanteraka ka tokony hisy ny fifampidiniana andravonina izany hoentina amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Nderahantsika ny fanampanazavana. Inona ny zavatra tsapa? Ny tsapa dia misy tsy fifankazahoana eo anivon'ny filan-kevitra na ho an'ilay mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra zany ny mpanolo-tsaina na ho an'ny mpitantana an'io filan-kevitra io na ho an'ny mpitantana aty amin'ny mpanatanteraka na koa tonga hatrany amin'ny solon-tenam-panjakana ny préfet de police ka nanao antso zany ny KMF Konoe fanabeazana olo-pirenena antso-tsotra amin'ny mahapanabe olo-pirenena azy hoe tsy misy zavatra tsy vitan'ny fifandaminana sy fifampresahana ao anatin'ny fanajana ny lalàna fa tsara dia tsara ny mametraka fitsipika ho an'ny commune fa mety tsara angamba raha hitarina ho an'ny olom-boafidy rehetra satria azadino anefa ny olom-boafidy rehefa ny fidin'ny vahoaka natao anatanteraka ny asa zay nanankin'ny vahoaka taminy.
manomboka hita taratra eny anivon'ny rafitra isan-tsokajiny fanomezan-danja ny vehivavy malagasy efa nahitam-pivoarana ihany koa ny raha ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'izy ireo raha ny fanehoan-kevitry ny masovoan'ny OIF nandritra ny fanokafana ny surf ivotoerana natokan'ny ekipato Madagasikara anohanana ny tanora indrindra ny vehivavy niaran'ny herisetra. Yves Richard no mitondrantsika ny mahakasika izay. Nahavita dingan-davitra i Madagasikara raha ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalay na ny mahavavy. Tsy azo fodiany tsy hita ny ezaka nataon'ny filohan'ny Repoblika mivady amin'ny mahamaso ivohon'ny UNFPA momba ny ady amin'ny herisetra ity farany. Raha ny fanehoan-kevitry ny maso ivohin'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie androany. Voalohany, tsindrinay manokana ny lanja omen'ny filohan'ny Repoblika ny vehivavy malagasy. Eo ihany koa ny fampandraisana anjara azy ireo amin'ny sehatra isan'ny tokony eto amin'ny firenena. Na manaraka akaiky ny zava-misy momba ny herisetra mianjady, indrindra ho an'ny vehivavy aza izahay. Tsy dia hitanay loatra ny lesoka amin'ny ady ataon'ny firenena amin'izany hatreto. Na izany na tsy izany, mbola mampivarahontsana ny antotan'ny samisy mahakasika ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy, indrindra ny aty Afrika. Tafiakatra 7,4 alina ohatra ny vehivavy ny nanovonoina ny taona 17 raha ho an'ny Madagasikara. Saika efa niaran'ny herisetra avokoa raha ny 5,300 vehivavy. Isan'ny mandray an-tanana izany ny ekipato France ka antony nananganana ny ivon-toerana. Araka ny fantatsika teo dia ny fikambanana ekipato France no nanangana azy. Ka raha ho an'ity centre androany ity dia ny ataon'ny ministère dia ny manofana ihany koa ny mampafantatra ihany koa reo zoan'ny ankizy sy ny vehivavy ary indrindra reo moa anisany misy ihany koa le mpikatroka ara-tsosialy reo intervenants sociaux sy ny assistants sociaux reo dia mandray anjara vatana amin'ny fanentanana sy ny fiarovana ny ankizy sy ny ankizy vavy. Androany no totosan'ny fanokanana ny ivotoerana e-surf tetikasan'ny ekipato France Madagasikara nanomboka ny volana janoary 2024 ary notohanan'ny OIF nentina nanohanana indrindra hampaleo-tena ny tanora ny aran'ny herisetra mianjady amin'ny mahalay na ny mahavavy. Wala amin'ny faritra vetivety sika mialohan'ny isentsika vetivety zany niverina nanao etsika indray ireo vahoaka any amin'ny faritra atsimo andrefana manoloana ny fikasan'ny orinasa Bastoliara hitrandraka ny fasy mainty any atoerana. Miantso ny fitondram-panjakary ihany koa izy ireo hanatanteraka fidirana ifotony sy andray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany. Fanadihadiana entiny onona saina. Nidina Andalambe nanatanteraka etsika fanairana ireo vahoaka amin'ny distrikany Toliara faharoa manohitra ny fitrandrahana fasy mainty ho tanterahan'ny orinasa Bastoliara. Fitrandrahana izay manotohina ny fotom-piveloman'izy ireo antony fanoherana raha ny fanazavana. Tsy ankenay ny bazy la. Bazy Toliara ny tsy ankenay amin'ny alainy ny fotom-pivelomanay lahateraky. Any ny hanohaninay. Ny rano tsy misy, ny haritsy, la voatao eny zao fasy mainty zao raha tanteraky mombanay. Foto-davitsasa ataonay fa mbola akabaro Artemisia hinany zao mandeha soa nefa zahay mbo tsy ampy rano. Hilitsy koa zao bazy zao hanimbanay. Tsy manenky lahy zahay. La ataonao foto-davitsasa ampeo zahay tantsaha. Fa tsy hovonoenao. Olo roe olo telo ve tompoko solotena amin'ny vahoaky maro toy. Ka hoenkeny fa hoe manenky ny vahoaky agny amin'ny faritsy misy ny bazy Toliara. Nagnino alana igny tsy azo aleheo. Miantso ny ministera voakasika ny fiarahamonim-pirenena sy ireo fikambanana maro samihafa ny antoerana anatanteraka fidinana ifotony ijery ny zava-misy marina. Tsy ary nisy ny tenanay ny resaka tamin'ny bazy Toliara fa efa manaiky. Ka dia mitena amin'ny fitondram-panjakana zahay fantatra fataronareo ny tena marina any fotony. Satria ny olona ny fotony ny tena manohitra an'io. Azandrasana ohatra ny somamanina misy mipopoka amin'ny korontana zay vao ajano ny fitrandrahana io fa tsy mety amin'ny fiveloman'olona any, tsy mety amin'ny fahaiza-manaon'olona any, tsy mety amin'ny ranomasina, tsy mety amin'ny fahasalamana, tsy mety amin'ny resaka tontolo iaina sy ny hoavin'ny taranaka. Dikan'izay mitaky ny olona zany foany ny permis zay nomena ny bazy Toliara tsy misy koa. Fandao itsika ijery politika hafa mifandraika amin'ny fahaiza-manaony olona any antoerana. Tsy aivina nanomboka ny taona 2024 no nanao etsika ireo vahoaka tany amin'ny faritra atsimo andrefana manohitra ny fitrandrahana fasy mainty any antoerana.
no io fanoherana teny fotony io tsy navita ny asa-pitrandrana no kasainy ny orinasa Toly Arsantsy. Mitohatra ny anefa io fanoherana io amin'ny orinasa basy Toly amin'izao fotoana izao. Andrasana manoloana izany ny fidinana ho tanterahany eo anivon'ny ministerany Arena Kibontany hijery akaiky ity raharaha ity. Iny raha mahakasika ny fasimainty iny no antsika mamarina ny tapany voalohany eto anivon'ny fampalalam-baovao mbola irosika ao anatin'ny tapany faharoa fa ndalo isika sento vetivety ato anatin'ireto dokam-barotra reto aorian'izay antsika hijery ny lafin-javatra maro samihafa. Zoom sur les métiers d'avenir. Telma et l'Alliance française d'Antananarivo vous présente le carrefour de la formation des métiers et de l'emploi, 5e édition, les 27 et 28 août à l'Alliance française à Davamar. Au programme, expositions, conférences, ateliers, entrée libre. Venez nombreux. Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche-culotte Molfix vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Ny batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Réussis ta rentrée avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Mamerika ny mbarakala tompoko lasy tompoko vavy tapany faharoa eto anivon'ny fampalalam-baovao. Zomany andro dia ny zava-misy eny Analakely indray no hoentin'ny Abraham Marandriamanana ho antsika izay hiditra amin'ny vantany eto anivon'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity hijery mahakasika hoe ohatrohatrany ahoana ny fiasan'ireo mpitondra taxi amin'ity alina Zoma satria Zomany andro maromaro ihany koa ireo izay mivoaka mamonjy ny toerana maro samihafa ireny ka rehefa voninao Abraham Marandriamanana sy Andry Nantenena avy any Analakely any dia afaka miditra amin'ny vantana avy hatrany ianareo. Ety Analakely no misy anay amin'izao alina izao amin'ny valora sasany alina. Analakely izay isan'ny hoe be mpivezivezy indrindra raha amin'ny atoandro ao amin'ny alina ihany koa dia anisan'ny maro ireo mivezivezy. Raha amin'ny atoandro moa zany dia ny taxi be no mitatotra ny olona ety Analakely fa raha amin'ny izao hariva izao kosa dia ireo taxi no hitantsika mameno mitatotra ireo olona izay tratra hariva sy tratra taraiky ety Analakely amin'izao dia androantsika dia anasan'ity chauffeur na taxi anakay ity Rova ny anarany izy nandritry ny taona maro nanao an'izay hoe asa fitaterana olona amin'ny alina izay hono atoko maraba tompoko manao ahoana izay hoe fitaterana taxi amin'ny alina izay ho any ety Analakely manokana. Ny ety Analakely manokana zao dia tena tsy misy mihitsy ny client satria ny boîte zao mbola midy tena mbola mangina be mihitsy aty ny boîte mbola midy ny taxi eto Analakely may betsaka ihany moa ny olona koa mbola sahirana mampiditra mpianatra
ho anao manokana zao ina no antony safidiananao hoe anao taxi amin'ny alina fa tsy hoe amin'ny atoandro na natanterana an'le asa amin'ny atoandro nohatra ny mampijaly tomobile be le izy amin'le amboa sy ny fifamovizany eto Antananarivo moa efa hita ihany dia ny amin'ny alina mba malaladalaka lalana dia hoe aloha amin'ny alina ny miasa moa fa zaiko koa nazatra na efa hatramin'izay ho anao manokana zao miasa manomboka amin'ny firy ka hatramin'ny firy no miasa amin'izay hoe manao taxi amin'ny alina izay manomboka amin'ny 10 amin'ny miasa dia ka hatramin'ny 10 maraina ary ny sara ny fandehanana taxi amin'ny alina ve mitovy amin'ny atoandro ihany sa hoe manao ahoana ie mitovitovy ihany aloha zany tsy dia misy ihany ny elanelany e zay ny atoandro raha ohatra hoe ohatrina ka hatramin'ny ohatrina eo zao raha ohatra hoe trajet ny farana akaiky indrindra zao eo amin'ny 5000 ariary eo dia ny arakarak'ilay lalana ohatra hoe eto miakatra ao Antaninarenina zao 5000 ariary arakarak'ilay lalana ihany sy ilay alavitra ny lalana ankoatran'izay mety hoe voafetra ve ny farany andehananareo amin'ny hoe andro alina izay ie azo atao hoe voafetra ihany satria misy zany zao le toerana tsy azo ale mihitsy amin'le efa fantatra hoe mafana amin'ny resaka mpangalatra sy ny karazany moa zany dia tsy voafe mihitsy le dia voafe le toerana izay indrindra ny isan'ny ny sécurité zay manao ahoana matahotra ihany ve nareo sa hoe manao ahoana ie matahotra ihany aloha e matahotra fa saingy hoe efa fitadiavana dia tsy afa manoatra e mavita course impiry eo zao nareo raha taloha zao zay mavita course 10 enina parainy andro fa amin'izao zany eo amin'ny 2 telo eo sisa raha ho an'ny manoloana ny covid indray manao ahoana indray ny fepetra raisinareo taxi amin'ny alina makasika an'izay zay zao mampiasa gel foana ny faravarana anay atao désinfectant isan'andro ny tomobile dia mampiasa gel foana ary makasika ny client indray ireo mpanjifa indray izy ny tena mpanjifanareo ety zany amin'ny alina ohatran'izao ety aminay zao ny casino hotel reny ny tena mpanjifanay ety reny zay any ngamany zany hoe tsy manantanteraka asa mihitsy zany no maraina fa hoe amin'ny alina ihany ny safidy ie amin'ny alina ihany ny safidy fa raha misy miantso amin'ny maraina dia mandeha ihany fa amin'ny alina ihany ny tena safidy ary farany arany hoe makasika ny ora fatorianareo makasika an'izay ohatrohatry ny ahoana indray fandaminana ny ao atokantrano tonga izay amin'ny maraina dia matory ohatry ny reny olona matory amin'ny ariva ireny dia mifondra izay amin'ny ariva andeha asa mba mifamadika kely fotsiny zany mba mifamadika kely fotsiny le izy eny ary misaotra anao ny tondra an'izay fanazavana izay zokorova dia izay ihany koa zany no entinay mamarana ny ity fampitana mivantana ity tety Analakely ny resaka makasika ny taxi tsika dia omena ny Henri Florian fanohizana ny fampahalalam-baovao ankasitrahina anao Abraham Randriamanana sy Andry Nantenena nitondra ny makasika an'izay taxi zay eny Analakely mizy mirahalahy amin'ity takariva ity zay niditra mivatana na raha tsika toy izay fa makasika ny fivaran'ny valinaretana Covid-19 eto Madagasikara indray kosa olona misa telo no voamarina fa mitondra ny tsimikaretana Covid-19 eto Madagasikara ny andro nombaly fa 4 ny volana Aogositra taona 2020 sy 2000 mitotaly 120 sy 300 euro natao fitiliana no tanterana nitra izany raha toka 4 euro sitrana somatsara tao anatin'ny 420 ora tsy nisy ny ainana foya ho any andro nombaly ary 20 kosa ireo marary manana ny fahasarotana na ny forme grave araka ny tatitrana voaka tamin'ity androany ity. Fa makasika izay Covid-19 izay hatrany tamin'ity androany ity no ntontosaina ny vaccine fatra faharoa ho an'ireo mpiasa ao anivon'ny Dirait d'Analambanga tsy ny mpiasa irery ihany no natao vaccine fa teo ihany koa ireo mponina eny amin'ny manodidina niaraka nanao ny vaccine tamin'izy ireo fitsovana ny mpiarabelona no antony izao fanaovam-vaccine izao raha ny fanazavana ndeha rahantsika ny fanampanazavana izy io dia fiaramiasanay eto amin'ny fiarahamonina eto zany hoe ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia ny distrika ity akaikinay ity distrika ny Antananarivo Fahadimy sy ny distrika Navaratrano miaraka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny fokontany Nansana dia izay mpiarahamonina zany sy mpiaramiasa reto dia natao ny première dose tamin'ny 15 volana Jona dia 3 volana teoriana zany araka ny toromarika dia tonga indray zareo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nanome an'le deuxième dose dia zay zany no tanteran'androany antenaina fa manampy ny olona hiadiana amin'le Covid maro taminay tato no
laozan-kavana laozana namana akaiky dia narary taminay ilay izy a dia izay no nanentananay fokon'olona namanay a mba ina moa zany a ny angavo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mba ho avy aty anatanteraka ny vaksiny io. Toizana amin'ny fiarovana ny ankizy sy ny vehivavy ny fiara-miasa misy eo anivon'ny UNICEF sy ny ministeran'ny mponina io no nivotra nandritra ny fiaona teo anivon'ny rotonta tamin'ity androany ity. Nanao fitsidihana ara-pomba ofisialy teny anivon'ny ministeran'ny mponina teny Ambohijatovo ny solon-tena mahatry ny UNICEF eto Madagasikara hifantoka misimisy kokoa amin'ny fiarovana ny ankizy sy ny vehivavy ny fitohizan'ny mpiara-miasa eo amin'ny rotonta araka ny nivohitra nandritry ny fiaonana androany. Ny ona teto izay mahakasika ny fiara-miasa misy amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny UNICEF ary ny gouvernemanta malagasy izay miaraka akaiky amin'ny ministeran'ny mponina sy ny fampivoarana ny vehivavy izay nametraka akaiky ny tanjona miaraka mba ho fitovianjo amin'ny rehetra fa eo ihany koa ny fiarovana ny ankizy mba hananana ireo ankizy marefo dia ho voaray an-tanana avokoa. Ny fampiresahana ihany koa ny mahakasika ny paikady efa nandeha hatramin'izay mba ahomby kokoa ary ny anampiana ity ministera ity mba ahomby ho fiarovana ny mponina eto Madagasikara. Efa maro ny asa efa vita teo amin'ny fiarovana ny ankizy sy ny vehivavy ny arahan'ny rontotan'ny asa fa mbola maro ihany koa ny miandry amin'izao fotoana izao indrindra fa any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Ho any amin'ny faritra Agnalanjirofo isika tompoko lasy tompoko vavy tamin'ora manodidina ny arivo isa no mandray anjara amin'ny andro maneran-tany ho an'ny tanora any amin'ny faritra Agnalanjirofo ka ny distrikany Marantsetry no ivony fankalazana izay aharitra efatrandro be izao. Tanjona lehibe mandritra ity hetsika ity ny fanampiana ny tanora sy ny fanomezan-danja azy ireo ka ho say ho tompon'andraikitra feno eo anivony fiarahamonina sy ny firenena. Araka ny antotanisa farany taorian'ny fanisana kapoben'ny mponina teto amintsika, tanora avokoa ny 700 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara. Raha io isa io, mila havadika angovo izany entina hampandrosoana ny Madagasikara. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly tany maro antsetra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ao amin'ny faritra Analanjorofo. Nisy ny fihaonam-be sy ny firaisan-kinan'ny tanora mpandrarà sy mpanao fanatanjahantena, hetsika izay ho tanterahina mandritry ny efatrandro. Tanora manodidina ny arivo no mandray anjaran'izany. Voasolo tena avokoa ireo tanora avy amin'ny distrika enina mandrafitra ny faritra Analanjorofo. Nasongadina manokana tao anatin'izay ny fandraharany tanora. Fantatritsika fa anisan'ny olana goavana ny tanora ny tsy fananana asa ary io tsy ny eto maro antsetra irery ihany fa presque manerana Madagasikara dia anisan'ny ady lehibe ho ataon'ny ministeran'ny tanora izay hoe fampananana asa ny tanora sy ny asa fandraharana izay. Anatin'ny efatrandro dia misy ny dinika manokana hijerena n'izay fiofanana sy hijerena hoe ina ihany koa ny tena tokony anampiana ny tanora, anosehana ny tanora ahafahana hoe mibanana antsika n'izay tanora amin'ny zakatena izay. Ankoatran'ny fandraharana manokana dia eo ihany koa ny fanabeazana ny tanora mba ho tompon'andraikitra izy eo amin'ny firenena. Mandritra izao hetsika ho maro antsetra izao, misy hatrany ireo dinikasa maro lafy izay entina hamantarana ireo olana sy vahaolana andrasan'ny tanora mba tena ho tanora mizaka tena sy ho tompon'andraikitra tokoa. Eo ihany koa ny fiarovana ny tanora amin'ny herisetra andavanandro. Misy hatrany moa ny hetsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena mandritry ny efatrandro. Eo koa ireo famparatiana asa tanana vitan'ny tanora ao an-toerana. Izay ny any Marantsetra fa dia toisika makasika ny lafim-baovao makasika ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimon'ny Nosy enti miady amin'izany lafiny hoe ataoko hoe tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any Atsimon'ny Nosy izay nitondra anjara biriky ny départementa ny fiarovana Amerikanina. Sakafo mitetina roa tapitrisa dolara mahery no nomen'izy ireo fanampiana izay ampy azy ireo ao anatin'ny 9 andro. Michel Arnaud John no mitondra antsika ny makasika izay.
araka ny fanadihadiana Food Security Phase Classification na ny IPC, olona miisa 5.3 tsiray tapitrisany atsimon'ny Madagasikara no tandindominy tsy fanjarian-tsakafo izay mety tonga hatramin'ny mosary mandritra ny vanim-potoanany maitso ahitra. Manoloan'izany, sakafo efa vonona miisa 3 hetsy no natolotry ny Departementan'ny Fiarovana Amerikana ho an'ny mponina ny atsimo enti miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Fandraisana anjara izay mitetina iray hetsy sy roa tapitrisa $. Sakafo iray izay antoka ny filana mandritra ny tontolo andro ary hitondra hery mihoatra ny 240 kaloria. Olona avy any Belosy Tsiombe 104 no afaka hisitraka izany. Ity fanampiana ity izay voalaza fa ampy azy ireo ao anatin'ny 90 andro. Ny Departemanta Fiarovana Amerikana no antoka ny vola mitentina eniny hetsy sy iray tapitrisa $, ary ny fibaikona ny tafika Amerikana mitoby aty Afrika na ny US Africom ny antoka ny vola $2.5. Nitondran'izany tamin'ny sambo nakaty Madagasikara. Ny BNGRC kosa no nandrina ny fampitaovana sy ny fitsinjarana ireo fanampiana ireo. Raha ny antotanisa hatramin'ny taona 2013, ny governemanta Amerikana dia aloha laharana hatrany tamin'ny fanampiana ireo mponina ny atsimo ary mihoatra ny 930 tapitrisa $, ny fanampiana no ny amena ho an'ireo fianakaviana ianjadiny hanoanana sy ny vahaolana maharitra ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo izay nomena tamin'ny alalan'ny USAID. Misa 727 ireo zatovolahy navita fiofanana tevolana tao anatin'ny vondrotafika ao anatin'ny tafika antanetika ny roso tamin'ny fanehoana ambany faneva ho an'ity androany ity natambara teny amin'ny RTS fiadanana avokoa izany ny fanehoana ambany faneva izany ary ny farana tamin'ny matso. Ny Laron Efson no mitatratsika ny makasika izay. Tina Olivier. Misy an'zareo moa dia evatra ambizato. Aseton, apa bemas, pana tutusa, ni fiufanan. Izay noratovonareo nandritra ny telovolana, eto nivon-tafika mandray ny asa maha-miaramila azy avy hatrany ireo zatovolahy miisa 727 natolotra teo ambany faneva androany tamin'ireo vondrona 12 eto amin'ny farim-piarovany Kiopo. Mbola metoy kosa ny fiofanana ary miankina amin'ny vondrona misy azy ny andefasana azy amin'ny Irak. Satria raha mbola anaty fiofanana zany tsy mahazo manao le servisy anatin'ny tompon tsirairay. Fa vita iny zany eritreretina hoe fa manana le tsaikefa amin'izay izy dia afaka miasa ao amin'ny toby amin'izay na ivelan'ny toby arakaraka izay andefasany lehibe ny vondrona azy. Mpiavaka le fiofanana voalohany avy any amin'ny fiainana sivile reo. Sivile. Dia zay zany no volavolana atao amin'ny tafika malagasy. Zany hoe tsy tonga dia avy any amin'ny sivile le olona dia tonga dia mpanao vonoana servisy atao amin'ny miaramila. Fa misy fofanana be dia be. Anatin'ny telovolana zany no fanaovana an'izay zavatra izay. Ka izy rehetra reny zany zao niaraka nanomboka dia niarana vita dia niarana sehotsika teto ambany fanefa. Farany amin'izay zany zareo izay avoazo ampiasaina amin'izay amin'ny maha-miaramila azy tanteraka. Mbola mitoy ny fiofanana ireto miaramila vao ireto eo ampiandrasana ny engagementin'izy ireo. Izany hoe miasa mandritra ny 2 taona ary manao ny fangatahana aoriana izay. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena miisa 520 no namony ainy maherin'ny 50 ireo naratra mafy taorian'ny fipoahana bomba indroany sesy tao amin'ny seranam-piaramanidiny Kaboul omaly. Asa fampiroboroana izay notanterahan'ny État islamique. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. La nuit est longue devant cet hôpital de Kaboul. Nitrangana asa fampirorona tamin'ny alalan'ny fipoahana bomba indroany sesy omaly ny tao amin'ny seranam-piaramanidiny Kaboul any Afghanistan. Mitotaly 520 ireo namony ainy vokatra izany. Ampolony maro amin'ireo no Afghan izay nahitana ankizy. Teo ihany koa ireo Taliban. Ankoatra izay, miaramila Amerikanina miisa 13 no maty nandritra ity fipoahana bomba ity. Izy ireo izay nanatanteraka ny fanaraha-maso manodidina ny seranam-piaramanidina tao Kaboul. Manoloan'izany, nanao fanambarana ny filoha Amerikana Joe Biden ny amin'ny anenjehina ireo État islamika tompona antoka ity asa fampiroroana ity. Nanamafy ny fireneny Etazonia fa hifarana ny faha-raika amin'ny 30 Aogositra izao ny fanatanterahana izy ireo ny sidina ho an'ireo Afghan sy ireo teratany vahiny taraiky any an-toerana.
eo ihany koa ny fialan'izy ireo tanteraka ny amin'ity firenena ity. Itsy ankilany ny farany androany fanatanterahany Royaume-Uni sy Espaina ny sidina hitanterana ireo afghan ao amin'ny seranam-piaramanidiny Kaboul. Ankoatr'izay, tsy voafaritra mazavatra eto ny feim-potoana hifaranany sidina tanterahiny tafika frantsay any Afghanistan. Ireo resaka maresaka iresa-pirenena antsika manakatana ny fotoanan'ny fampalalam-baovao fa mialohan'ny tena isarahantsika dia ampatsevana antsika fa dia araka ny fanambarana navoaka ny CAF tamin'ity androany ity dia tsy azony atrehan'ny mpijery ny lalao ionan'ny Barine Madagasikara sy Benin etsy amin'ny Kajabe ny Mahamasina ny faharoa ny volana septambra ho avy izao fa dia mbola iaraka aminareo ny tenako rehefa avy eo anatin'ny fandarana ankisifoa izay iresahana manokana makasika ny tontolon'ny kitra eto Madagasikara ka i Mirado Rakotoary Malala mpamakafaka ara-panatanjahantena sy Christian Kely izay isan'ny ekipe nasionale teo aloha no iaraka amiko itondra izay famakafakana makasika ny tontolon'ny kitra izay aorian'izao fampalalam-baovao izao ao anatin'ny fandarana ankisipo. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entiko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Ankasitrahako ianao tana tokantrano nanjo izany hatramin'ny farany. Magnatrika ny velomy mandrapitafa amin'ny magnaraka indray. Samy hitagna jarary atsika jiaby. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iresa-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.